Tous les 2 ou 3 ans, l'Aumônerie nationale des catholiques malgaches en France organise un congrès national ou Zakabé. Et pour son 20e anniversaire, ce congrès a eu lieu au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette à Isère du 15 au 17 mai 2015, et cela sur le thème « Prier avec Marie ». À chaque congrès, le FKMP, la communauté catholique malgache de Paris et Île-de-France, est toujours présente. Et cette année encore, elle est venue en force, car avec 137 participants, enfants, jeunes et adultes, tous étaient heureux d'y participer. Chacun s'intégrait facilement dans un groupe, soit assister à une conférence ou échange dans un carrefour. Pendant ces 3 jours, tout le monde a la joie d'être ensemble dans la soirée de la retraite flambeau, la soirée spirituelle et la soirée culturelle. Sans oublier le moment fort autour de la célébration eucharistique. Ils ont participé à ce Zakabé et heureux de vous partager leurs impressions. Za moa zany tsy voasambana zao namonjy ny Zakabé fa efa indroana efa itelina koa ary amin'ity taona ity. Ka tamin'ity taona ity izy taty amin'ny Notre-Dame de la Salette nanaovana azy. Ka nandritra izay 3 andro izay zany no niarana nankalaza taty zany amin'ny fisehoana Maso-Marie tamin'ireo ankizy kely taty La Salette, i Maximin sy Mélanie. Dia nandritran'izay fotoana 3 andro izay koa no nanaovana ny karazana conférence sy carrefour izay fatao isaky ny Zakabé moa zany. Ka ny lohahevitra ny aonany nandresana tamin'izay tamin'ity taona ity dia ny momba ny fiainany fandraisan'ny tsika kristianina momba ny Maso-Marie, indrindra amin'ny manodidina amin'ny any ivelany sy ny fomba hiainantsika azy ao anatiny. Le Zakabé zany hatramin'izay aloha zany efa nilaza ny fotsiny ny henoko laza tsara zany na henoko azy hatramin'izay hoe nafinaritra. Dia zany tena antony manokana na tonga aho hoe raha misy Zakabé amin'ny manaraka dia mba ho avy hijery. Dia nafinaritra tokoa zany aloha le izy hatramin'izao ny fandraisana, ny toerana hipetrahana, ny manodidina rehetra zany.
Ny tena nafinaritra ankoatran'izay koa zany le toerana hoe le Jehova Mason Marie fa ny sensation-ko tonga teto zany tsara lavitra ny sensation azoko tamin'ny zanakany Lourdes voalohany ny anazavako an'izay zany tsy fantatra hoe inona ny antony fa zay fotsiny zany hoe nafinaritra kokoa zany nakaty noho nakany Lourdes zany zay zany dia efa zava-dehibe amiko zany zay zavatra zay ny afatra tiako apetraka ho an'ny namana rehetra zay maniry ny anao zaika zany dia hoe mitongava fa fotoana iray iaonany samy malagasy aloha voalohany indrindra fotoana iray ihany koa ivavahana manokana ho an'ny Madagasikara ivavahan'ny malagasy rehetra miaraka dia ataoko ngambany efa fahasoavana lehibe zany na izay fiarahana mivavaka entre samy malagasy zay ihany sotra indrindra. Déjà ça me rapproche plus de Dieu et ça m'apprend à mieux le connaître par rapport à d'habitude. Et après, on fait des rencontres avec d'autres gens, c'est bien aussi. Rehefa misy fotoana afana manao dia misalasala amin'izany zaika be zany fa ahitana zavatra tsara mihitsy zany amin'ny fanaovana zaika be zany na fifankalalana samy etỳ France samy lavitra ny tandratsy fa dia fifankalala tsara dia ny afatra anako zany dia engany mba hitohatrany ty fanaovana zaika be ity dia zay moa nataoko tamin'ny afatra zay mety tamin'ny vive la communauté catholique malgache en France en Suisse. Ainsi, le Zakabé est un temps fort de rassemblement des catholiques malgaches en France afin de prier ensemble, se rencontrer et d'échanger. Un moment de ressourcement pour recevoir les grâces du Seigneur.